Iray amin'ireo antoko politika izay nanambara fa hijorom-panohitra rehefa nanamafy izany ny antoko avitra ho an'ny firenena tsy midika nefa izany ho ny filohan'ity antoko ity fa tsy ara-iasa amin'ny filoham-pirenena vaovao izy ireo araka izao fanazavana izao. Araka ny fanambarana izay nitanterahan'ny antoko avitra ho an'ny firenena androany tetsy amin'ny raom-piasan'izy ireo dia mijoro-panohitra ny antoko amin'izao fotoana izao. Ny fijoroan'izy ireo mpanohitra nefa dia tsy midika velivelo hoe fitsikerana be fahantanin'ny zavatra izay ho tanterahan'ny filoham-pirenena ankehitriny fa kosa hijery ny zava-misy ary hanolotra sosikefitra ho amin'ny fanatsarana ny fiainam-pirenena ary indrindra hanolotra ireo fenti-kevitra izay efa nokasain'izy ireo apetraka eto amin'ny firenena fony mbola androtsaka ho filoham-pirenena ny sekretera jeneralin'ny antoko. Mapianana mofika dia arabaina koa zany ny filohan'ny mapianana tapakatra amin'ny fitondrana zany anakina boka malagasy ny fitantanana ny firenena ao anatin'ny dimy taona manaraka na zany zany apatseviny hatrany fa tamin'ny faharoa ambin'ny folo volana novambra teo dia efa mijoro-panohitra ny avitra ny firenena satria ny rafitra ny toerinay fa tsy ny olona zany hoe tsy miankina amin'ny andriamatora jonary mapianana ny fameranay fa miankina amin'ny rafitra izay hipetrahany fitondrana eo ary na izany zany koa dia manoloana ny fanambarana ataon'andriamatora filoha najonary mampianana tamin'ny fianianana farany teo dia misokatra izy ho amin'ny ankolafikery rehetra noho izany miavitra amin'ny firenena dia halatitra ny vahaolana any aminy hitantanana ny firenena na dia mpanohitra aza fa tsy hoe rehefa mpanohitra koa zay hitazominay aty ny zavatra mety asony vahoaka malagasy ho aterinay aminy vahaolana ary izay no mampitsony amin'ny mpanao gasety isan'izany vahaolana zany eo amin'ny lafiny politika ohatra dia takinay amin'ny filoha rajonary mampianana avy hatrany ny fanokafana ny hainao manjery rehetra mba ahafahany boaka malagasy ny teny ametrahantsika ilay démocratie participative faharoa manaraka zany dia mila mandrava amin'ny parlemanta andriamatora rajonary mampianana raha tsy tia hita crise institutionnelle nateraka ny primature sy ny présidence rehefa mitsangana zany prime ministre zany aorina ny fifidianana prime ministre ateraky ny parlemanta vaovao ka mila miverina manao fifidianana avy any amin'ny fotony dia ny fifidianana ny commune zany hoe élection de proximité takiny avitra amin'ny firenena ho amin'ny fanovandrafitra hatramin'izay zay ny votoatin'ny fanambarana. Nanditra terin'ny antoko avitra ho an'ny firenena hatrany fa vona iara-iasa amin'ny fitondrana ankehitriny izy ireo ary manana ny foto-kevitra entina mafisana izany fiaraha-miasa izany. Nambaran'ireo mpikambana ao amin'ny antoko ihany koa fa mandany filazan'ny Dr Jean-Louis Robinson fa izy ny antoko mpanohitra ary nilaza ny avitra ho an'ny firenena fa ny mpanohitra dia tokony manana foto-kevitra roso ho fanatsarana ny fiainam-pirenena fa tsy fandarana asa ny famerenana olona iray amin'ny firenena. Na izany aza nefa dia tsy mandaha fa mitaky ny ampidiana ireo gadra politika ihany koa ny avitra ho an'ny firenena.